Rabantsika tonga soa amin'izao tran'Andriamanitra izao ry havana hiaraka amin'ny fandiniana soratra masina isika. Araka izany ny Salamo 120 andininy fa 120 hatramin'ny 720 iombonantsika ho teny fiantsoana. Salamo 120 andininy fa 120 hatramin'ny 720 hitsangana hideran'ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Aoka ho tonga amiko ny famondramponao Jehova ô, dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia maly izay miteny ratsy ahy aho, satria mahatoky ny teninao. Ary aza dia esorina mivavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho, dia mandrakizay doria, ary andeha amin'ny malalaka aho, fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehanareo mpanjaka aho, ka tsy homenatra, ary ravoravo amin'ny didinao aho satria tiako reny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako reny, ho saintsainiko ny didinao. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay no ny fitantananao ny fiainanay, fitarianao lalananay ho tonga eto amin'ity fotoana ity indray amin'izao maraina izao. Misaotra anao izahay no ny fanomezan-toky, fa raha misy olona 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Eto afovoan'ny fiangonanao ianao, ary naiza naiza koa misy manonona ny anaranao masina amin'ity fotoana ity, dia fantatray fa eo ianao manatrika ianao. Ny fanatrehanao amin'ny famasinanao sy ny voninahitrao dia mampiariary ny mahampanotanay, koa miondrika ampanitretena eo am-potry ny azo fijalian'i Jesoa izahay, mangataka indrindra ny anavozanao indray ny fiainanay tsiraray avy, na ara-panahy na ara-tsaina, ary amin'ny maha olombelona manontolo. Maniry sy manantena ny asan'ny fanainao masina, mbola hampiorina anay amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fandiniana ny soratra masina, ary dia mitenena fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Timoty 2:2 hatramin'ny 7:10. Timoty 2:2 hatramin'ny 7:10. Isika rehetra hiara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: tsarovy Jesoa Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsarako, izay hiaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy, ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no hiaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba azony ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesoa mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa, raha miatra isika dia ara-manjaka aminy, raha mandahy azy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mahazo mandahy ny tenany. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tonga amin'izao fotoana hiara-mandinika soratra masina izao izahay ry tompo, ny fanainao masina hitarika anay mba ho tonga amin'izay tanjona tianao hitondrananay, fiorenana, fitombona, ary fahatserovana fa mamonjy ny teninao. Ny fanainao masina koa hamefy anay mba tsy andihananay amin'ny lalan'ny diso, fa hizoranay tsara amin'izay sitraky ny fonao ao amin'ny teny izay iarahanay mandinika. Misaotra Jesosy tompo amin'ny anaranao. Amen. Petraka ianareo ry havana. Aipetraka isika. Ndao ary isika. Ao amin'ny Timoty 2 no andefasan'ny soratra masinantsika perikopa tamin'ny anankiray tamin'ny perikopa ny alahady teo izy io. Inona ny tadiditsika tamin'ny toriteny ny alahady teo? Anankiroa le hafatra. Miareta fa efa voavonjy,
ny andininy fahafolo no mitoriana miareta ho famonjena ny hafa izany no hiaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafidy mba ahazony reniko famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mijery ny boky tsika Timoty 2. Inona no tadidintsika? Epistily pastoraly nosoratana ho an'ny mpitondra fiangonana dia Timoty. Hitandrina koa. Inona koa? Iny moa mora indrindra dia tsisy hiteny mihitsy indray rehefa toko 4. Inona reny tena manamarika an'ity Timoty 2 toko 2 ity? Mbola tsy ny afangany fanafody fampatoriana. Ao le misy an'ilay hoe efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Filaharany dia hoe niady, nahatanteraka ary nitahiry. Niady tsara, nahatanteraka ny fihazakazahana, nitahiry ny finoana. Ilay tena mahavantana ny manamanjoa izy io. Dia aza moa na afatra maty na inona, iza zany niady tsara. Raha io mantsy dia ilay olona nodomandro ny ohatran'ny teny hoe efa vitako ny anahy, nareo sisa izay fanarahanareo sy ny sofera fa za efa nahazo devant zay. Da hoarisika androsika ny Timoty 2 toko 2. Taona nanoratana azy dia manodidina ny 470 taonan'i Kristy nataorianan'i Jesosy Kristy. Fotoana farany ny ainan'i Paoly. Paoly moa no manoratra ho an'i Timoty zanany ara-panahy. Any Roma no nosoratana ny epistily, fa ny anoratana dia Timoty any Efesosy. Zay ilay mombamomba ny Timoty 2 amin'ny taona nanoratana, amin'ny mpanoratra, amin'ny toerana nanoratana. Eo amin'ny fiafaran'ny fiainan'i Paoly no manoratra izy dia hitantsika eo fa tahaka ny hoe epistily fanaovam-beloma momban'ny ny fampaherezana any Timoty ity epistily ity. Inona ny zava-nisy ankapobeny raha nanoratra izao epistily izao i Paoly apôstôly? Voalohany teo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Tena nahery vaika ny fanenjehana ny fivavahana kristianina tamin'ny alalan'ny Néron izay tompon'ny fanjakana romanina, mpitondra fanjakana romanina tamin'izany. Iza may dia napangaina ny kristianina fa niantoka n'izany fa maizan'ny tanàna izany. Raha may zany Los Angeles dia le kristianina namay azy satria nandandahan'i Kristy le olona niteniteny tao amin'ilay lanonana. Fa tsy izay akory fa mba ampandalovina iny atsiarovantsika an'izany zava-nitranga mampieritreritra tany an-tanan-dehibe mpanankarena izany. Dia izay le izy. Izay ny zava-nisy ny anahery vaika ny fanenjehana, nampangaina ho nandoro ny tanàna ny kristianina tamin'ny andro Néron. 420 moa Néron no nitondra ny fanjakana. Dia nosamborina fandroan'ny Paoly ary ny fifatorany dia tsy hoe fifatorana nanana fanantenana mbola hivoaka fa efa azo ampozina fa
fifatorana hifarana amin'ny fahafatesana martiora. Izany no mahatonga ny Timoty faharoa ity ho toy ny epistily fampahirezana sy fanaovam-beloma satria tandondomy ny fahafatesana martiora i Paoly apôstôly raha manoratra. Izay ilay hitantsika eo amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra ny tsahivina taony hoe efa niadiny aty tsara ao. Miomana amin'ny fahafatesana martiora izy. Momba ny Timoty voalaza teo fa epistily pastoraly ity epistily ity napetraka hitondra fiangonana tao Efesosy i Timoty araka ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Tsy misy filazana mazava ao amin'ny soratra masina hoe andao ianao ry Timoty dia apetraka ato na hoe fotoana manokana nametrahana any Timoty tao Efesosy, fa araka ny filazan'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahatelo dia napetraka tao Efesosy hiatrika ny fampianaran-diso izy. Ny tanàna ny Efesosy dia fantatsika amin'ny fitoriana ny filazantsara nataon'ny Paoly, nisan'ilay orakoraka be hoe lehibe ny dianina ny Efesianina, tena fanoherana ankalamanjana nataony ny vahoaka be dia be ho an'ny mpitory ny filazantsara no nitranga tao Efesosy. Fa rehefa nijoro ny fiangonana dia nisosoka koa ankoatran'izay mbola atao hoe herivaikan'ny fanompoan-tsampy. Rehefa nijoro ny fiangonana dia nisosoka ny fampianaran-diso. Andaniny izany dia tsy maintsy mbola niatrika amin'ny fitoriana filazantsara tamin'ny mpanompo-sampy i Timoty, fa tsy ary hoe tonga dia indray resy lahatra ao kristianina ny mpon'ny Efesosy natanjaka tamin'ny fanompoana ny dianina lehibe, fa tao anatiny koa dia tafiditra tao ny fampianaran-diso izay namily ny filazantsara. Izany no nijoroan'ny Timoty ho mpitondra ny fiangonana tao Efesosy. Ho fampahirezana azy indrindra dia nosoratana ity Timoty faharoa ity epistily hampahirezana ny mpitondra fiangonana. Ary sahaza nitondra fiangonana rehetra io na iza na iza. Tsy misy fiangonana hoe io fa efa 100 isan-jato ny tanàna. Ataovy manodidina ny fiangonana antsika fotsiny, misy antsika fotsiny. 100 isan-jato kristianina ve miala 2 metatra, 2 metatra, 3 metatra. Dia isika rehetra miara-mamaly. Tsy mbola kristianina 100 isan-jato, mbola miady amin'izany zany ny fiangonana. Tahaka ny niadiny Timoty tao Efesosy, ary ny fampianaran-diso koa dia fantatsika fa miady mafy amin'ny fampianaran-diso ny fiangonana ankehitriny. Dia sahaza ho an'ny mpitondra fiangonana ankehitriny epistily pastoraly tsy nijanona teo amin'ny 700 taorianan'ny kristiany ity epistily ity, ka hoe ho an'ny Timoty manokana dia mikatona eo, fa mivelatra aty amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria tena mbola tokotany hiadiana amin'ny fanompoan-tsampy, tokotany mbola hiadiana amin'ny fampianaran-diso no tokotany misy ny fiangonana mandraka ankehitriny. Izay ny amin'ny Timoty. Ho an'ny Paoly mpanoratra dia misy fintina ny tantarany ao. Io dia ao amin'ny dictionnaire amin'ny Baiboly izy pejy 5, fa ny fitianiko amin'ny fotsiny hoe niovafo izy ny taona 330 taonan'i Kristy, izany hoe Kristy efa tsy dia titsona, efa nitsangana tamin'ny maty. Tsarotsika ny asan'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 tany Damaskosy. Tafaraka tamin'ny Timoty izy rehefa nisaraka tamin'ny Barnabasy, amin'ny misionera faharoa satria ny fanditra eo Barnabasy sy Paoly. Barnabasy nanao hoe andao mbola hoentina ihany Marka fa namana izy. Tsy mila ny Marka. Fa rehefa tsy handeha anao dia andana fa za handeha. Dia nahita ny Timoty izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:40. Teo zany ny aonany tamin'ny Timoty lazaina hoe zanany ara-panahy. Tokony ho tamin'ny taona 50 taonan'i Kristy. Fa nandeha ihany ny fitoriana ny filazantsara Paoly apôstôly eto amin'ny nanoratany amin'izao epistily izao, araka ny voalaza hatrany am-piandohana dia miomana amin'ny fahafatesana martiora
tokony tamin'ny taona 470 taorianany Jesosy Kristy ary araka ny lovatsofina dia maty no tapahan-doha tao Roma izy. Lovatsofina fa tsy hitantsika eo amin'ny andinin-tsoratra ao amin'ny soratra masina izany. I Petera le hoe nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana natsingoloka na fatesan'ny martyra fa i Paoly zany dia maty no tapahin-doha. Ahoana ny drafitra ty Timoty faharoa ty? Mora ny drafitra mandeha isa toko. Ny toko voalohany dia mampirisika any Timoty mba hiazona tsara ny fiantsoana ka tsy homenatra hijoro amin'ny mahavavolombelon'ny Kristy, mahavavolombelon'ny filazantsara. Ao ilay misy an'ilay hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Ny ady tsara amin'ny mampitondra fiangonana atao amin'ny toko faharoa izay ninina ny fahavahana kely moa satria misy ny perikopantsika androany. Ny toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafito dia fanoharan'ny Paoly apôstôly ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra no hoe miaramila manafika dia tsy misy maningo tena amin'ny zao tontolo izao. Manao izay hafaly ny nifidy azo miaramila. Hoariny amin'inona koa ny mpanompon'ny tompo amin'ny mpiazakazaka ao amin'ny andininy fahadimy ary ny fahaenina dia hoariny amin'ny mpiasa tany ny mpanompon'ny tompo. Izay vao manomboka izy eto amin'ity anjara mofinainantsika ity mampianatra amin'ny faharetana amin'ny fanenjehana. Misy an'ireo fanoharana telo mahafinaritra eo zany ampisaintsainana hoe tena tsy mora ane ny fanompoana ny tompo ry Timoty ohatry ny miaramila aza mierikerika aza mamatopatotra ny tenanao miaritra ny mafy amiko tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Dia zay rehefa vita zay dia eo no manomboka ny anjara mofinainantsika izay hojerentsika moa etsy ambany etsy. Ny toko fahatelo araka ny voalaza namantsika teo dia fanatsoahana lesona amin'ny andro farany izay isehoany ny faharatsiana. Sika zany dia mahafantatra raha ataony kajy fa efa tany amin'ny 2 arivo taona latsaka kely no nanoratana nyity taratasy ity ary ilazan'ny Paoly hoe any amparany any dia izandro mahoriny io loty tena. Mbola tsy farany zany zao fa izany fitiavan-tena, fitiavam-bola sy ny sisa zany efa niainantsika tanora sika dia io moa zany ndraiky poy entin'ny antoko fivavahana mpitetitrano. Dia moinja Jehovah vao manomboka ny asany ao amin'ny tokantrano anankiray izy dia io ny azany fiandohan'ny ny fampianarany any amparany any dia ampiny kely an'ilay hoe tsy efa mitranga ve zany zao. Dia eo amin'izay ianao dia marina tokoa. Tena efa ny tiana lazaina dia hoe efa ely zany no nisy teto amin'izao tontolo izao. Fa ny epistily dia miantso faharetana sy fiaretana amintsika pino. Izay ilay andininy fahafolo, hiaretako ny zavatra rehetra. Na dia efa nitranga ela azy zany dia mbola tsy tonga mandraka kehitriny ny tompo amin'ny fiaviany fanindroany hitsaraka hanavaka ny vary amin'ny tsiparifary, hanavaka ny alefa any amin'ny elo sy ao amin'ny mandrakizay. Dia miandry amin'ny faharetana isika. Afatry ny asany Timoty faharoa toko faharoa zany miareta. Ny toko fahatelo dia fanorotsiritana ny zavatra hitranga amin'ny farany sy fitaomana mba ho mailo tsara. Ny fahaefatra dia fanaovam-beloma, fanentanana. Ary toy ny mahazatra ny Paoly rehefa mamarana ny epistiliny izy dia tsopitsopony ao daholo ny mpiara-miasa taminy, na ny ratsy na ny tsara. Dia inge hovakitsika aloha ilay toko fahaefatra mamarana eo amin'ny voalondohany eo manomboka eo amin'ny andininy fahasivy. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahasivy. Efa manao veloma Paoly amin'ny famarana ny epistiliny
dia tsy manadiny mpiara-miasa mihitsy izy. Dia ahoanao izy mazotoanka ty amiko faingana ianao, any hoe miantso an'ny Timoty izy aingaingana fa sao dia ho faty eto ihany dia masy efa nandao aho satria ty izao fiainan'izao izy ka lasa nankany Tesalonika, Kreska nankany Galatia, Titus nankany Dalmatia, Lukaiany no ato amiko, alao marika ka ento miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompony lasa nahasoa azy indray zany marika le tsy nahasoa azy tany amin'ny asan'ny apôstôly 16. Tikiko dia nirahako ho any Efesosy. Zay ilay fanaovam-belomo. Tena hoe tsy tompon'ny Paoly daholo ny mpiara-miasa aminy. Aza mba nanao ratsy amin'ny Paoly ihany teneniny ao a. Dia andao ary sika ato amin'ny efa nambara tamintsika tao ny teny fanalahidy ilay hoe efa niady tsara aho natanteraka ny fihazakazahako aho nitahiry ny finoana aho mba ho teninao amin'ny zanakao ara-panahy koa zany ndray andro any rehefa madiva le hahafatesana ho teninao amin'ny taranakao tandremo hoe zavatra hafa ny natao dia lazaina fa niady tsara fa misy moa zany fantatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Izay zany ilay Timoty faharoa, fanairana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hijoro ao anatin'ny fanenjehana aharitra hatramin'ny farany. Dia androsika ity texta natolotra antsika tao anatin'ny mofinaina ity. Ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo hatramin'ny 17 dia ao anatin'ny toko faharoa ilay misy ny fampaherezana ao anatin'ny ady mitranga eo amin'ny fiangonana, ny ady amin'ny fanompo-tsampy, ny ady amin'ny fanenjehana, ny ady amin'ny fampianaran-diso. Ao aorianany fampaherezana ny Timoty mba tena hiazona tsara ny fiantsony ka tsy homenatra ho vavolombelon'ny tompo dia soritsoritany Paoly eto araka ny voalaza teo ny fampaherezana azy kosa indray tahaka ny miaramila, tahaka ny mpiazakazaka, tahaka ny mpiasa tany ary ahatsiaro ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tsarovy Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty avy amin'izy ilay avy amin'ny taranaka Davida araka ny filazany tsarako. Zay ilay texta eto ambany masontsika. Ny andininy fahavalo hatramin'ny 17 zany dia fanazavana zany hoe amafiso ny fiantsony, ho toy ny miaramila ianao, ho toy ny mpiasa tany ianao, ho toy ny mpiazakazaka ianao. Miankina amin'ny Kristy nitsangana tamin'ny maty ny fanompoko sy ny fanomponao. Tsarovy izy, miareta ary antenao tsara ny fanomezan-toky nomen'Andriamanitra. Indreto ny voambolana anankitelo no fanotenana. Ny any hoe fitsanganana amin'ny maty. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty. Anastazis, fitsanganana amin'ny maty. Teny tokana izy amin'ny teny fototra fa dia io teny fitsanganana amin'ny maty io no nandikatsika azy ao amin'ny Baiboly malagasy. Avy amin'ny matoateny hoe anisteme, midika hoe mitsangana na miainga. Raha rasaina dia hoe ana sistemi zany hoe ankavy na ambony miakatra, mijoro mitsangana, sistemi mijoro na mitsangana. Ny ana dia ankavy na ambony na miakatra. Zay zany nadika hoe mitsangana amin'ny maty. Avy ao ankavy dia mitsangana, mijoro. Iza mipetraka ny ankavy ny io sa ny ondry? Iza mipetraka ny ankavanana? Iza mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra? Jisoa lay avy nitsangana tamin'ny maty. Zay mifanakempontsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanana. Avy ankavy niakatra ho any ankavanana. Zay ilay nitsangana tamin'ny maty. Azonareo le
rehefa ampifandraisinao zany ny baiboly manontolo dia tena milaza ny nitsanganany Jesoa tamin'ny maty. Izy nandresiny fahafatesana, nitsangana, nijoro, niakatra ambony, niala avy ankavia makamin'ny toerana ankavanana, niala avy amin'ny fahafambaraka eo amin'ny toerana ankavanana feno voninahitra. Izay ilay fitsanganana amin'ny maty. Dia ny manaraka upomone ny dikany dia hoe faharetana tao anatin'ny toriteny tamin'ny alahady io mantrony nadika hoe miforotra fa manaiky eo ambaniny zavatra mafy. Po ambany meno mijanona rester demeurer mihitsy koa ary izany hoe tena monina. Izany no hiaretako dia tena hoe manaiky hijanona eo ambany enta-mavesatra. Izay zany raha ataony dika teny malalaka. Dia le tam'lahady moa hoe hiforetako io vao mbola anoany io hiforetako mihitsy ty hiforetako ty fa aizany tsy azoko an'io. Tena hoe hiaretako. Tena manaiky ianao hitondra ny mahavesatra. Manaiky ianao eo ambany fahoriana samihafa. Zany no hiaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy. Zay ilay dika teny io. Ny manaraka efa haitsika ihany ilay hoe mahatoky. Andriamanitra eto misy voambolana misy kilalao teny eo ny mpandinika moa dia milaza hoe ny 11-13 dia toy ny tononkira ary noraisiny fiangonana nataony tononkira no iraina tamin'ny andro ny fiangonana voalohany. Aoriana ny fanoratana an'ity zany dia natao ankiry izy io. Dia ohatry ny tononkira satria misy kilalao teny hoe na tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy. Mahatoky zany hoe azo ametrahana fitokisana. Tsy matoky ohatrany hoe tsy atokisako mihitsy izy. Isika tsy matoky an'Andriamanitra fa izy nefa mijanona ho mahatoky foana. Zay ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra dia miazona ny teniny. Andriamanitra dia miazona ny fanekena nataony tamintsika. Raha mamaha ny fifanekena isika, Andriamanitra tsy mamaha ny fanekena io. Zay ilay Andriamanitra. Zay ny hevitry ny hoe na tsy matoky aza isika dia mbola mahatoky izy. Zany hoe tsy miova. Azafady amin'ny fiteny frantsay fidèle foana Andriamanitra. Ianao no mety infidèle, miovaova ianao fa izy tsy miova. Dia izay zany ny voambolana nalainy eto. Androso amin'ny foto-kevitra 5 sy ny fampiarantsika. Mora kely nalaina isaky ny andininy. Voalohany tsarovo Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty avy amin'ny taranaka Davida. Efa nambara ombenombeny fa ny amin'ny Kristy dia efa voalaza hatramin'ny taloha ela. Davida firy taona talohan'ny Kristy? Vao nolazaina tamin'ny lahady koa zany dia adiniko. Ny fahababoana ary ny 500 koa. 900 taona talohan'ny Kristy ny fahababoana. Davida 1000 taona talohan'ny Kristy i Davida. Fa tamin'izany ny faminaniana hoe izy tsy lofo mitsimoka Isaia mpaminany. Fa tamin'ny androny efa hoe ampitoetra ny seza fiandriananao mandrakizay aho. Dia io ilay hoe avy amin'ny taranaka Davida. Efa tamin'izany vao vinavina dia aza kivy raha hoe efa 2000 taona mbola tsy tonga ihany ny tompo. Fa ho tanteraka foana ny teny fikasan'ny tompo. Ny fiainantsika pino, ny fiainan'ny mpitondra fiangonana dia mitodika mandrakariva
amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Raha misy mpanompon'Andriamanitra manadiny ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, resy ho azy eo izy. Fa ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no hery ho an'ny fiangonana fanohitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay misedra ny sarotra amin'ny fitoriana ny filazantsara, mbola miatrika fanompo-tsampy, mbola mifandona amin'ny fampianaran-diso sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa miatrika zavatsarotra isika dia mila tsaroana mandrakariva ny fandresena tao amin'ny Kristy, ny andreseny ny fahafatesany ny anastazisy, ankavia ny ankavanana, fahafatesana mahakamy ny fahavelomana. Ny faharoa, ahoana ny voasoratra? Tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Misy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana, nitsaivina tao amin'ny hira mialohan'ny fandiniana soratra masina, tantaran'ny martiora dia ny hoe boky nidorana nefa tsy levina. Ny fantatsika izany hoe tamin'ny andron'ny martiora ne ka ity baiboly ity nydrovitina dia izay sendranao eo zany namelinanao tamin'ny finoana, satria tsy nahazo ny kirakira baiboly. Ao rovitiny ity ato amin'ity Timoty faharoa ity zany tsika izao, samy mitondra. Dia izay no namelan'ny finoana ny martiora tany am-piherena tany. Dia izay no hoe tsy levina ny filazantsara, tsy voafatotra ny filazantsara. Raha nijanona teo amin'ny martiora ny finoana kristianina tsy tonga taty amintsika, fa na ny fatorana, na varina, ny dorana velona aza ny martiora, hatramin'ny andro ny Néron, ny tapahan-doha, ny dorana, natao jiro, hanaovana lanonam-panjakana, tsy voafatotra ny filazantsara. Aza misalasala mivohy ny filazantsara, aza mihafahafa mijoro ho vavolombelon'ny tompo, fa mandeha foana io, tsy voafatotra io. Indrisika mieritreritra hoe ny fiarahamonina ankehitriny efa tena voageja manodidina ny filazantsara, fa ndao toriana foana ihany ny filazantsara, ilaza ny teny ihany isika, hitory ny vaovao mahafaly mandrakariva isika, fa io tsy voafatotra, na iza mikentry hangejany io. Dia fampaherezana ho antsika fiangonana izany. Ny fahatelo eo amin'ny 10 afatra tamin'ny lahady. Tokony hiaritra isika ho amin'ny famonjena ny hafa. Paoly dia vonina hiaritra fijaliana mba hahazahoany ny olona, olom-boafidy hoy izy eto, famonjena sy fiainana mandrakizay. Na dia misy fanoherana, fanilikiliana aza, dia aseho foana fa ianao dia olony fiaretana mba ho famonjena ny hafa. Tsy satria voavonjy fotsiny ianao dia miaritra, fa satria mbola manana anjara ny hafa ho voavonjy miareta ho an'ny hafa. Amin'ny fitorianao ny filazantsara, amin'ny fijoroanao ho vavolombelona, eny rehetreny miareta. Tsy maintsy misy ny fiaretana fa tsy mora fijoriana ho vavolombelona ny tompo. Dia mivonoana hanolo-tena amin'izany fiaretana izany, na dia ny fiaretanao mety hoe tsy fahampiana azy satria tsy maintsy hanampy ny hafa, latsaka kokoa no ianao dia efa fiaretana izany. Indray rehefa misy mila fanampiana satria manana ny marary, dia mieritreritra ianao hoe zary moa ty salama, sahirana, maika fary zareo manana marary, dia andao mba anometanana an'izany karazan'olona tena mendrika ho ampiana izany. Izay ilay fiaretana. Dia miaritra kely ianao hoe mba ahena ny fatrambara, fa manampy ny hafa ianao hoe ty ary ty aro-tsaira tsy manana vary aterina amin'ny hôpitaly nareo dia ity. Izay dia efa fiaretana izay, fa tsy miandry ilay hoe kapoka be iny efapolo latsaka ray, indimy mikapohana an'izany Paoly. Tsy miandry an'izany dia eo zany ianao iforetako eto ty filazantsara ty, fa manomboka mibitika ka hatramin'ny lehibe indrindra, mivonoana hiaritra mba ho famonjena ny hafa. Raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Ilay fiaretana izay ambaran'ny Paoly apôstôly dia soritany mazava tsara fa misy valopity, misy valosoa,
azo andrandraina ao amin'ny Jesoa. Hoy ny andininy fa 2:40 raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Misy valim-pitiny fiaretantsika: miaritra, miara-maty, hiara-belona, miara-miaritra, miara-manjaka amin'ny Kristy. Tokony ho vonina hiala amin'ny fahazaran-dratsy isika. Mitoy moa ilay hoe raha tsy matoky azy isika eo amin'ny 1:40 dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandahy azy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mahazo mandany tenany. Fa matotra ireo zany hoe isika indraindray rehefa nandany tompo dia mieritreritra fa vitatreo. Ambarany toko 7:20 mbola fampanantenana ihany, fa ny tompo dia mihazona ny fanekeny, miandry antsika hiverina izy. Tsy maka ny toeran'Andriamanitra isika hoe inona tsony moa ny amiko fa zazany efa vita. Any amin'ny Hebreo misy an'ilay hoe manompo indray Jesoa, fa eto dia fampanantenana hoe miandry eo re ny tompo sy ny fanekeny tsy miova. Ianao no mivadibadika fa izy tsy miova. Ny takena amintsika dia ny fiaretana mafy, zany hoe hiala amin'ny fahazaran-dratsy ankamin'ny fiainana feno fahamarinana. Mety nandalo amin'izany ianao, mety voafatotra tamin'ny karazana fahotana samihafa isika, fa tsy mora ny nandao an'izany, kanefa dia niaritra isika ary miara-belona aminy teny izao sy ho mandrakizay. Amin'ny 5 Andriamanitra dia mahatoky na dia misy tsy mahatoky azy. Ny fahatokian'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fahatanterahany olona. Andriamanitra tsy manankina ny tsy miova azy na ny mahatoky azy amin'ny zavatra ataoko sy ataonao. Raha tsy tanteraka ianao na niovaova ianao, averina indray Andriamanitra dia tsy niova Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny zavatra ataonao ny ovany hoe satria ianao miovaova za koa zany mba miovaova, satria ianao tanalahy dia za koa zany mba tarondro. Tsy izany, fa izy dia tsy miova, ianao mety miova, mety fiainam-panahinao, metika ianao tonga, metika ianao tsy tonga, metika ianao mandahy, metika eny, metika tsy, fa ny azy dia eny dia eny. Dia zay ilay Andriamanitra. Dia mahatoky hatrany ny tenin'Andriamanitra fa tsy miova izany teny izany. Hatreo ary havana raha fitinana dia ny hoe amin'ny fotoana izay hanompoantsika ny tompo tsy ilaozany sarotra, tsarovy ny fandresen'i Kristy avy ankavia miankavanana, na lambaraka miara-manam-boninahitra amin'ny tompo eo an-kanana ankavanana. Ary dia tsarovy koa fa na dia voately aza ny filazantsara amin'izao vanim-potoana antsika izao, sarotra mijoro ho vavolombelona, tsarovy fa tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia mivonoana hiaritra, aharitra amin'ny maha-olom-ba vonjy antsika, fa indrindra miareta mba ho tanam-pamonjena ho an'ny hafa. Ny fahaefatra miombina fahoriana amin'ny Kristy, fa hiara-mandresy amin'ny Kristy ianao. Ny 5 tsarovy ny tenin'Andriamanitra rehetra fa tsy miova ireny, ianao no mety miova fa Andriamanitra tsy miova. Dia horaintsika izany afatry Paoly ho an'ny Timoty izany mba ho fiainantsika koa amin'ny maha-kristianina antsika. Manana 10 minitra kely isika. Iza no hiteny? Eny ary dadalanto. Raha mitentsika aloha hoe any amin'ny tany silamo, ohatra zao isika FJKM dia manokatra sa any Komoro. Ny hoe mahomby na tsy mahomby tsy hitanao refesiny zany. Ny tompony tena mahafantatra an'izany fa ny hoe sarotra sa mora. Dia tsy mora ny
firotsahana an-tsehatra amin'ny tany silamo tena hoe dradrary dia miala maina fotsiny ianao mitantara ny namana ohatra zao le tompona andraikitry ny fonja teto amintsika tamin'ny herinandro ny fianakaviana any Comore hoy izy eo ianao mivavaka androany dia avelany eo aloha fa tampotampoka indray izy dia roany ianao dia endala mankany an-dranomasina any dia ny an-dranomasina eny ianao manangana zavatra kely mba hitoriana zany hoe malaladalaka fa tsy mitombona dia sarotra be mandefa iraka any sika fa tsy iraka raikitra fa tsy avy miaina any zany aloha hatreto ny fiangonana fa ohatra hoe alefa aloha ranony dia alefa indray ranony dia alefa indray ranony azonareo ve fa tsy mora ny fitsatohan'ny fiangonana kristiana any amin'ny firenena silamo zay ny anankiray teny indray ianao hoe any amin'ny fombafomba tany ny statistika nalazaina aza fa fiangonana kristiana sika dia tsy mbola mahatratra ny 500 isan-jato ny nato farankisosiny ny kristiana eto Madagasikara ho koa fantatsika zany mba tsy ho mandrimandry manana aretina eto sika misy statistika mandehandeha any hoe 520 isan-jato kristiana tena diso fa mbola latsaky ny 500 isan-jato ny kristiana eto Madagasikara isika mpandeha any amin'ny faritra dia mahita mitsy anka tena mbola lavitry ny afo ny kitay na eto Antananarivo azy ndao ifanisitsika tonga mivavaka firy nitanao ary amin'ny kianja fanaovam-baolina rehefa mody ianao andeha hivavaka avy mivavaka firy ary amin'ny fampediana kola firy ny homonia antsika any amin'ny fonja mampivavaka olona 4,000 ianao eto mampivavaka olona 500 dia mieritreritra efa falifaly hoe feno ny fiangonana azotsika ve zany tsy hamitaka ny tena tsikisika fa mbola sarotra atsika zao anao tafika maseto manodidina dia hiditra tsy amin'ny aty zany tsika dia andeha tsy amin'le papa mivadiketsy dia hoery dia hoery azonareo ve maika moa ny fisian'ny fanompo-tsampy moderna dia tsika tsy teny hoe fahombiazana fa ny fahombiazana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahasarotana ny fahamorana no tokony ho jerentsika mora sa sarotra ny fitoriana ny filazantsara ary atsoratra masina ry havana malala dia tsy mora ny fitoriana ny filazantsara na amin'ny tany lazaina fa kristiana toantsika isaoran'Andriamanitra hoe malalaka na hoe ny atseny sika hitoriteny na hoaiza na hoaiza mora ny firotsahana an-tsehatra amin'ny fitoriana ny filazantsara eto fa araka ny voalazanao teo any amin'ny firenena sasany silamo dia tena tery dia tery ny fahafahana mirotsaka an-tsehatra amin'ny fitoriana ny filazantsara fa mahitsika fijoroana vavolombelon'ny silamo tonga kristiana dikan'izany miasa ny foana ny tompo tsy atao mankivy zany zay iza koa 2 minitra sisa eny ary havana rehefa zoma moa dia asa lasany amin'ny zoma mahafinaritra ve za zoma masony io fa efa reraka dia vitsivitsysika rehefa zoma ndao ary ho ny mpitsabo mpanampy anankiray zay rehefa zoma ho izy dehibe ny tonga any amin'ny urgence satria tsy nalevokanina rehefa manomboka maraindrainy iny tonga daholo zao tsy mahalevokanina rehetra zao na miara-ny loza mpifamovozana moto na koa fiarakodia azonareo ve ny dikany tao anatin'ny firifiry taona izy zoma-masoa io ny rongatra mahafinaritra moa fa ny aty am-piangonana lazaina hoe zoma-masoa izy rehefa etsika tao aty amin'ny fiangonana dia mampieritreritra zany ry havana mampieritreritra koa hoe manina rehefa zoma dia somary miena kely ny isantsika mpanatrika ny fotoana sarobidy toy izao ndeha amarantsika ry havana misaotra antsika rehetra misaotra ny mpanentana teo amin'ny fitendrena hivavaka sika ry havana misaotra anao Andriamanitra ny fotoana nahafahana ny ombona teto misaotra koa ny amin'izay efa nanomezana ho anay ny teny ivelomana ny teny milaza famonjena ary ho fiainanay ireny mba ho tsapanay isan'andro fa efa olom-bavonjy izahay
ary banjana ny Kristy ilay fanandresy ny fahafatesana raha miatrika ny sarotra eo amin'ny fitorianany filazantsara raha miatrika ny sarotra eo amin'ny fiainanay andavanandro dia ombanao anie ity tontolo andro ity amin'izao andro manorana izao ho fialofana eo ankavananay ianao ombanao anie ity tontolo andro ity ka hampahirezanao anay izay mety efa vizaky ny tontolo ny herinandro ka ho isan'izay mahery sy matanjaka ao amin'ny toeram-piasana ny amin'ny sekoly misy anay izahay ao atokantrano koa dia ho fideran'ireo ankonana misy anay fa mahery dia mangataka aminao Andriamanitro ombanay ka anomeanay fifaliana mandritra ny tontolo andro hitahiry ny anaranay mandrakizay ao aminao rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo any an'io izay nasahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny raty anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ny lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasirana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.